Misy fiovanana ny toedrara eto amin'ny firenena dia vao maika ampitotongana ny toe-karem-pirenena io kosa no fanazavana hoentin'ny mpahay toe-karena iray mpikambana eo anivon'ny CREM na ilay antsoina hoe Cercle de réflexion des économistes de Madagascar fanampanazavana. Itombo 300 ny fahantrany malagasy izany hoe raha 120 ny tany malagasy mahantra ny taona 2024 dia ho lasa 420 izany amin'ny taona ity raha tsy miova ny toedrara eto Madagasikara raha ny tombatomba ny mpahay toe-karena Hugues Johnson ho an'ny taona 2024 ity. Raha tsy miena ny fandaniana ataon'ny gouvernemanta dia sarotra ny hiazona ny tany ariary izay mety hiendanja hatramin'ny 400 araky ny hevitry tsy mpikambana eo anivon'ny CREM na ny Cercle de réflexion des économistes de Madagascar ity. Mety hiotry ny 3,000 ariary ny sandan'ny euro ary vairiny 520 ariary kosa ny dolara. Izany dia hitarika fiemoran'ny fahefa mividy hatrany amin'ny 520 anoany. Ny vidin'ny petrôle dia tombanana hiakatra 80 ary any amin'ny 30 any ny fiakaran'ny vidim-piainana. Izy fiatraikany eo amin'ny fahasalaman'ny mponina ihany koa izany. Tokony ho isy raha ny hevitr' Hugues Johnson ny fanitsiana ny lalàna mifeny teti-bola-panjakana mba hanomezana lahara-pahamehana ho an'ny sehatry ny fahasalamana. Tokony betsaka kokoa raha ny voalazany ny teti-bola atokana amin'ny ady atao amin'ny arety mandripaka samihafa. Ilaina ihany koa raha ny sosikevitra izay narosony ny fanampiana eo amin'ny sehatry ny fitaterana an-tanety mba ahafahana miazona ny sarandalana na eo amin'ny zotra eto an-drenivohitra izany na eo amin'ny zotra nasionaly. Ny fanampiana eo amin'ny sehatry ny fitaterana anabakabaka kosa indray dia atao indrindra mba ahafahana mampitombo ny isan'ireo mpizahatany eto amintsika sy ampitombo ny anjara-toeran'ny fizahatany sy ny asa tanana anatin'ny ari-karena faobe. Tsara raha ampiarahana amin'ny fampienana ny fandaniana sasany izay ataon'ny fanjakana raha tsy ilaza afa-tsy ireo tombontsoa samihafa voarain'ireo izay ao anatin'ny androm-panjakana na ireo mpiasa-panjakana ambony sasany izany fanomezana fanampiana na subvention izany. Tokony isy ihany koa ho iatrany ity farany ny paikady samihafa hoentina hisarihana ny fampiasam-bola mba hisian'ny famoronana asa eto amintsika.